ny fandresen'ny mpino kristianina ny fandresen'ny mpino kristianina fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao-masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompon'ny vahaolana mahay ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no iarabako anao ary androsoko ao anatin'ny tokantranonao raha sitraka ao indrindra. Iarahako aminao ihany koa raha toa ianao eny amin'ny toeram-piasana amin'izao andro alina izao. Iarahako aminao ihany koa raha toa ka mbola any anatin'ny fiarakodia ianao ry havana. Andeha isika hijery taridalina vaovao indray izay notsongaina tao amin'ny filazantsara nosoratan'i Lioka marika 10:1-20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: inona ny tianao ataoko aminao? Inona ny tianao ataoko aminao? Izany ry havana dia fanontaniana napetraka Jesosy teo anatrehan'ilay nanana olana noho ny fahajambana. Fa mialohan'izay hidirantsika amin'izany dia andeha aloha isika iara-iombana amin'ny vavaka. Hivavaka isika tompoko. Dia ranao izay Andriamanitra fa Andriamanitra tena tompon'ny vahaolana tokoa ianao. Ary ianao no efa miteny fa ianareo izay miasa faritra sy mavesatretana mankanesa ty amiko fa omeko fitsaharana, dia tena ao aminao tokoa ny fitsaharana rehetra. Miteranao izay fa tsy misy Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao afaka miteny an'izany fa Andriamanitra mpamitaka ny ety, Andriamanitra mitady vola fotsiny ihany, Andriamanitra izay tsy mahomby, tsy mitondra fandresena ho an'ny fiainanay, fa ianao Andriamanitra izay tompoinay, Andriamanitra velona mandrakizay. Misaotra anao zahay ny safidy anay anaraka indray izao onjam-peo izao fa tsy misy ny toanao. Misaotra fa mbola afaka manodidina ny seza fiandriananao izay hieno indray ny taridalana izay tianao hitondrananay ho any amin'ny fandresena. Misaotra ihany koa noho ny famindraponao izay ahafahanay miaino izao fandaharana izao, satria maro tokoa ny olona eran'izao tontolo izao fa notsongainao manokana io malalanao io hanam-pandresena manoloana ny ady rehetra izay hatrehany. Dia ny fanahinao masina ny anokatra ny fisainanay, hitaridalana anay, ahaizanay mandray sy mihazona ary mitahiry ny taridalana izay tianao aroso aminay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nangatahana sy nanaovana izany vavaka izany ka mitenena ary tompo fa miaino ny mpanomponao. Amen. Andeha isika aloha ry havana mandra-piomakomanao iangavin'ny teknisianina mba handefa n'ilay hira mitondra ny lohateny hoe misafotofoto. Ndao azy. Tsy misy fitsaharanizy ty sanandro, tsy haiko tanterina fa tena tsy zake. Jesosy milanao ane awe ampitsatra azy, maninjikai toandrendrikai niavony onja entiny ny rivotra mahery totsy toatro sankanonary o ampangilo Jesosy o atsary o atsary
ilay sambo keliko efa mila ovaky voaveliny onja mahery mafaty tafiditriny rano e idiranangano tsy misy mahitao tsy misy mijery faingana amonjy ay fisao miadirery oh Jesosy milanao ane awe ampitsatrazy tororitannanao fa miandrianao ny teninao tompo no andrasako e mangina mitsahare de vitany adikio oh ampangino Jesosy oh atsary oh atsaro teneno mafisio tsy andrendrikai fa mahery loatra ka tsy votoatro miadirery awe misaotra ny teknisiana sika riavana nandefa izany hira izany ary tena fotoana izay mampisafotofoto tokoa izao fotoana izay diavintsika izao poitra etsy ny olana mipoitra eroa ny olana ary indraindray ara dia maro ny milaza ny hoe tsy hitako tsony izay vavaka tokony atao manoloana ny olona satria izao no mitranga faharoa dia misy an'izao fahatelo dia tahaka izao dia tanisa ny olana isan-karazana io fa anio Jesosy dia tena nanavaka anao ao anatin'ny maro manontany ianao manokana hoe inona ny tianao ataoko aminao inona ny tianao ataoko aminao i Jesosy fa vonona izy hamahany olanao indraindray mangataka amin'Andriamanitra ihany koa mangataka amin'i Jesosy Kristy fa tsy fantatra akory izay zavatra angatahana fa hoe ilaina ny mivavaka mandrakariva ary ilaina ny mivavaka tsy mitsahatra kanefa tsy fantatra akory izay angatahany Jakoba sy Jona ange ry havany dia mpianatra Jesosy Kristy ange fa inona hoy ianao no nitenenin'i Jesosy tamin'izy ireo tsy fantatra reo akory ny angatahanareo izy raha toy izy ireo ka mba nangataka ny hoe ny anankiray eo amin'ny ankavananao rery Jesosy ary ny anankiray eo amin'ny ankavianao any amin'ny voninahitra dia inona ny navalin'i Jesosy azy tsy fantatra reo izay angatahanareo zany lazain'i Jesosy zany hoe mila mahafantatra tsara izay sitrapon'Andriamanitra isika izay no angatahana vavaka eo anatrehan'Andriamanitra ity jambo ity zao dia nanana fahajambana ny masony tsy mahita
ary rehefa tsy mahita izy olana ray zay de ny olana faharoa lasa tsy miasa, olana fahatelo lasa mahantra, olana fahaefatra maloto, olana fahadimy tsy mba mahita zay hitany olona. Maro be ny olana ty jambo ty. Fa inona ny zava-dehibe ao anatin'izany rehetra zany ny tokony angatahana amin'ny Jesosy de ny fampahiratana azy, satria rehefa ao anatin'ny mazava ianao de mahita ny zavatra rehetra, mahafantatra ny zavatra rehetra ary mahalala ny zavatra rehetra izay tokony atao sy tsy tokony atao. Mahalala madio, mahalala ny andeha hiasa, mahalala n'izany hoe tsy mipetrapetra-potsiny zany ny olona manana an' Jesosy, ny olona nandray an' Jesosy, fa tena miasa raha mbola atoandro ny andro hoy Jesosy Kristy. De ny masoko izy no mba iangaviako anao ry Jesosy mba ampahiratinao. Teo zany ke Jesosy taminy hoe tonga avy aminao araky ny finoanao fantatry Jesosy fa tena zany tokoa ny lahara-pahamehana eo aminy. Mahavariana de izao, na fantatry Jesosy azy zany de mbola nanontany ihany izy, inona ny tianao angatahana amiko sa ho mantsy de tsy mahalala izay tokony angatahana akory ilay jamba. Fa rehefa ny fanandrify amin'izay sitrapon'Andriamanitra de ny finoana ihany de efa mahatonga ny valimbavaka, mahatonga ny fandresena teo amin'ity jambo ity. Fa ny akamaroan'ny mpino kristianina ry havana amin'izao fotoana izao de jamba ary tsy izay tena te hampahiratana ny masony no tiany angatahany eo amin'Andriamanitra, fa ao anatin'ny aizinao izy no mangataka zavatra izay tokony eritreretiny fa ahavonjy azy. Firifiry ny olona izay mijangajanga miaraka amin'ny vadin'olona amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fijangajangana ange izy no mangataka amin'Andriamanitra hoe zay mba isarahany eo amin'ny vadiny rery Jesosy, zay mba isarahany eo amin'ny vadiny. Tsy mamaly an'izany Jesosy Antia, rehefa tsy mamaly Jesosy de mandeha any amin'ny Andriamanitra zao tontolo izao mba hatateraka ny faniriana. Tena nafantatra olona tahaka izany ary havana ary amin'izao fotoana izao izy izay mamafy moa de mijinjy, fa tena mijinja ny nafafiny amin'izao fotoana izao. Marina foana ny tenin'Andriamanitra hoe izay afafinao no jinjainao. Indraindray ihany koa misy vady misitaka ao anatin'ny tokantrano de ny vavaka izay angatahana amin'Andriamanitra de avereny eto amiko re ny vadiko iny Jesosy io, avereny eto amiko re ny vadiko iny Jesosy io. Tsy averin'i Jesosy satria tsy fantatrao akory izay vavaka tokony ho angatahanao. Antika mitomany an-dranomaso, mila ho afaka ny aina, efa sola ihany ny lohalika, aiza ihany no mbola tsy miverina le vady. De rehefa midrikina amin'i Jesosy nge ianao de omeny, ataony miverinao aminao ary ny vadinao iny, fa ambarako anao fa vady tsy ny bebaka iny miverinao aminao iny. Antia mafy noho ny teo aloha nge ny mahazo anao ary tsy laitra anao izay mety ho fampijaliana atony anao, satria nahoana? Satria tsy niverina tao amin'i Jesosy. Inona ny vavaka tokony natao zany? Mangatamba hiverenany eo amin'Andriamanitra fa tsy ao aminao aloha. Maro be ny tokantrano izay sy mba iny devoly amin'izao fotoana izao. Misa fotofoto araka ilay tononkira izay vao narahantsika teo ny fiaina tokantranon'ny mpino kristianina maro amin'izao fotoana izao. Satria nahoana? Ny tokantrano nge de natambatry ny fitiavany, ary Andriamanitra io fitiavana io, ary izay toerana rehetra misy an' Jesosy ny tena tiany devoly izy tomana anao, tsy iraisana amin'i Jesosy Kristy, tsy faneraserana amin'Andriamanitra, de ilay fitiavana ny eny sy mbainy. Ary rehefa tratran'izay de izao ny voalaza ao amin'ny Jakoba 2:7 vakiko aminao manomboka eo amin'ny 2:2 hoe mila ianareo nefa tsy manana ihany, mamono sy mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo ihany,
mifanditra sy miady ianareo tsy manana ianareo satria tsy mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba olanianareo amin'ny filanareo. Lay filana no antony angatahana. Mangataka amin'Andriamanitra mba hiverina eo aminao ny vadinao satria izay ny filanao, izay ny mety mahafalifaly ianao. Fa mbola ho faly lavitra noho izany ianao raha toa ka miverinao amin'Andriamanitra izy vao tonga eo aminao. Ry havako, aoksika handinika tsara hoe inona ny tena tokony angatahana eo amin'Andriamanitra. Ity jamby ity ange manana olana marobe isan-karazany, fa nanontany azy Jesosy mba fantany ve fa tena ny lahara-pahamehana eo amin'ny fiainany ny tokony angatahany amin'ny Jesosy. Dia nangatahany n'ilay jamba hoe ny masoko ry Jesosy ny masoko mihitsy aloha pahiratany. Dia fantatry Jesosy fa io ny loharan'ny fandresena ho azy ary dia nataony Jesosy zany tonga avy aminao izy araky ny finoanao, fa ny finoanao no mahavonjy anao. Tena tiany Jesosy nge ianao ilaza aminy amin'izay manjoanao sy izay tena ilainao okary havana tsy anao vavaky ny kamo isika ka ilaza hoe hitanao ry Jesosy zao ny manjo hafa be dehibe ka afao re ary Jesosy fa tena mijaly ane, fa tena hitany tokoa ane ny manjoanao fa inona amin'ireo manjoanao ireo ny tena tianao ataony Jesosy aminao dia afahana amin'inona ianao. Fantatry Jesosy nge izay mahazo anao fa izy ho mila anao miteny. Ambarako anao ry havana ijoroako vavolombelona aminao fa nanana eritreritra izahay mianakavy kely hoe andeha sika handoko trano. Dia isaky ny mivavaka izay amin'ny hariva dia misy rojom-bavaka ataonay mianakavy kely. Dia efa milaza hoe ampidirintsika ao anatin'ny vavaka foana io, ao anatin'ny rojom-bavaka tsika hoe Jesosy izay mila mandoko trano, mivoly izay andokoana trano satria lafo dia lafo tokoa ny vidin-doko amin'izao fotoana izao ary rehefa natao ny kaonty dia mihoatra ny 100 kilao ny loko izay tsy maintsy hovidiana mihoatra. Dia ny vavaka na andeha ny 2 volana na andeha ny 2 volana na andeha ny 3 volana dia mila manam-paharetana sika dia nandeha ihany ny vavaka. Eo vao nampifantarany Jesosy hoe ohatrinona moa ty vola ilainy. Ny teny tamin'ny ankonako tamin'izany hoe tena marina mihitsy fa mila tenenina ny Jesosy mihitsy hoe ohatrinona tokoa moa ny vola ilaina amin'izany. Fa raha toa moa zany ka omeny Jesosy vola ka volana sograsy no omeny dia ho tezitra zany dia tsy handray zany dia niampitson'io ihany dia lasa nanontany ny vidin-doko zahay. Rehefa nanontany ny vidin-doko miaraka amin'ny mpandoko sy ny karamany dia nolazaina teo ny totalim-bidiny rehetra. Tao anatin'ny vavaka dia notononona io totalim-bidy io, notononona ilay olona izay andoko azy ary tsy afaka 2 volana tao aorianan'izay akory dia nomeny Jesosy zany vola zany ry havana. Io Jesosy io rehefa hivavahantsika tena mangataka ialana tsiny amin'ny teny baikony hoe précision. Tena mila antsika izy manonona amin'ny antsipiriany izay zavatra ilaintsika, mipresize tsara izay zavatra tianao angatahana. Ao ny sasany milaza ny tsy manam-bola dia eto ambavaka aho izy mba ahita vola, ahita asa dia tonga ny asa izay asa anankiray nomen'ny tompo azy tsy teto eo ozy izy tsy io ny tedaviko ka ianao tsy nanetsy miteny an'ilay tena tedavinao amin'ny Jesosy. Misy olona mba nanao ampafolo-karena dia nanome azy. Tsy ino moa izao ny teneniny izao, za mba mitady vola amin'ny Jesosy fa
nga ohatran'izao ny vola tetavika ka ianao tsy mipresize an'izay vola tetavinao fa raha mitady 10 mihetsy ianao sa mitady 20 tapitrisa ianao de tonony am' Jesosy mihitsy tahaka ilay jamba angeny ny tena nanahirana azy no nitonony teo am' Jesosy mantry izy fa izy tsy nitady tam' Jesosy zay mba hampanankarena ary efa jamba ihany ary Jesosy mangataka ao amin'ny filany zany ary tsy mahazo ozy Jesosy arak'ilay teny voalaza sy ny vakina taminao tao amin'ny Jakoba teo fa tena mila presizena tsara zany ny tonom-bavakintsika raha mitady valoetsy ianao rehefa mivavaka ianao de tonony eo am' Jesosy ny sorabola izay ilainao de manana finoana fa manome an'izany izy fa misy ny olona rehefa torohevitra an'izany de tonony tokoa tena mila valoalina sy ray tapitrisa ary Jesosy fa rehefa vita ny amenina ny vavaka ao arina aiza moa ny izy Jesosy anome an'izany io de tsy mino ianao zany de aza manantena ininona fefa nilaza ihany koa ny Jakoba toko voalohany ny 9 fa raha mianana ny finoanao izy mitopatopa toy ny alin-dranomasina de aza manantena na anampo andray zavatra avy amin'ny tompo fa ny finoantsika tena mila miorina tsara ao amin'Andriamanitra ahatanteraka ny fanomezan Jesosy an'izay ilaintsika araka ny sitrapony tiako averina ry havana ary tiako azavaina misimisy kokoa zany hoe mangataka araka ny sitrapon'Andriamanitra zany misy aneny tena manao tonom-bavaka miaraka amin'ilay vadin'olona izy ho de ino ny tonom-bavaka ataony Andriamanitra tia nemba tena ho lasa vadiko anety itia nemba tena ho lasa vadiko ity tsy sitrapon'Andriamanitra zany satria ianao de efa manambady ara-dalàna ary tsy sitrapon'Andriamanitra zany tsy sitrapon'Andriamanitra halako ny fisaraham-bady ozy izy halako ny fisoram-bady halan'Andriamanitra ny ianao am'izany ary fantatrao moa zany hoe Andriamanitra mankahalanao zany tampona avokoa ny loharanon'ny fandresena rehetra eo amin'ny fiainanao indraindray misy diso vavaka Andriamanitra zangena anao ny fahamarinany raha mba misy ihany ianao ataovy mahita ny anganiny mihitsy reny olona misoloky areny reny olona nandainga teo anatrehany tribonaly reny Andriamanitra efa niteny fa mivavao ny fahavalinao mangatao azy ireny Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe mangatao ny fahavalinao ny amin'ny zava-doza ho azy tsy ariavana aoka ny sitrapon'Andriamanitra aloha no fantarina voalohany izay sika vao mangataka amin'Andriamanitra ary izany nanrona hevitra antsika mandrakariva teto amin'izao fandarina fandresen'ny mpino kristianina izao mba hananantsika fandresena manoloan'ny ady satria ny ady de tsy maintsy misy isan'andro de efa natorohevitra isika ny hoe alohan'izay ivavahanao de mamaky aloha tenin'Andriamanitra ahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra raha manainy ianao ny mamaky tenin'Andriamanitra mamaky baiboly miaino ny tenin'Andriamanitra de mazava ho azy fa hangataka ianao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy misy valimbavaka ho azonao tsy misy ny fandresena ho azonao satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra re ilay nangatahanao ao ny mangatabavaka mba ahazo vady de iny tokoa Jesosy fa nandefa vady ho azy ary de inona ny zava-niseho ilay olona nitedavina teo amin'ny baka ihany ny faripahaizany izy zay nitady vady nahazo ny lisansa za koa ve de hiaraka amin'ny olona tsy mahininona noho iza hoy ilay razazavavy za manana lisansa olona zay baka ve no ananany io ary natolotry ny tompo anao io no nalefa ny Jesosy anao inona no tedavinao
olona manana doktora mety ampijaly anao nge zany matotsy ny meny Jesosy anao mety tsy hita fiedanana sy fifaliana ao anatin'ny tokantranonao ange raha toa ka izany no nameny Jesosy anao fa izaho hoy Andriamanitra mahalala ny hevitra heverana anareo dia hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza arak'izay voasoratra any amin'ny Jeremia 7:20 ny 9:120 ainao loatra ngamba zany tenin'Andriamanitra zany ary nilaza ihany koa izy any amin'ny Isaia 5:9 fa ny fihevitra anio izy tsy fihevitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako indraindray ianao dia mieritreritra ny hoe tovolahy ry Jesosy ty zaza tokeboko ty vavy ihany nameny Jesosy efa roa vavy be izao ny zanakao mbola nameny Jesosy vavy fahatelo ianao dia ho tezitra ve ianao izay omen'Andriamanitra anao eo dia fantany fa io ny ampiadana anao io ny hitondranao fiedanana eo amin'ny fiainanao mahaiza mankasitraka ry havana izay omen'Andriamanitra izay miseho ihany koa isan'andro ao ny mitady zaza rehefa tonga ny fotoanany fadimbolana dia iny fa nandeha ny fadimbolana nisy fahatarana kely herinandro dia avy eo nandeha tezitra ho izy sorena amin'ny vatako tsy dia ny vatanao loatra ny mahasorena anao fa Andriamanitra ilay mbola tsy nanome anao an'ilay zaza satria mizaha toetra anao ane Andriamanitra ozy Andriamanitra hoe raha ohatra ary ka mbola mandeha any ny fadimbolanao dia ohatry ny ahoana no toeponao Andriamanitra efa nilaza arak'izay voasoratra any amin'ny Tesalonianina 1:5-20 fa misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy nisaotra ianao fa tezitra ianao satria mbola nandeha ihany ilay fadimbolana nefa entin'Andriamanitra izahana toetra anao nge zany ny sitrapon'Andriamanitra dia misaotra amin'ny zavatra rehetra sorena ianao fa mahita ny olona mitovy taona aminao ndray niara-nihira taminao mitrotro zazakely mitantana zazakely hijeren'Andriamanitra ny toeponao nge reny navelan'Andriamanitra nge reny nandalo eo anatrehanao hijereny anao hoe ohatry ny ahoana tokoa ny toeponao ka raha miteny Jesosy Kristy hoe inona ny tianao ataoko aminao dia ozy ianao hoe izay mba hananako zanaka mba mila zanaka mbola mila amboarina aloha ny toeponao ozy Jesosy mbola mila amboarina aloha ny ao anatin'ny sainao ozy izy Jesosy mila amboarina ny fiarahanao miaraka amiko ozy izy Jesosy fa toa ilika ao Jesosy rehefa toka tsy araka ny sitraponao ny nangatahanao dia tsy mahazo anie andao reloha ary andiny teny sika manoloana ny zavatra izay mahatery antsika ao no manome tsiny raha toka misy ny lozam-pifamoivozana dia misy ny maty teo no eo fananenina re Andriamanitra tsy manaiky an'izao tsy rariny ny zanako vao eritreriny kely izay ny sitrapon'Andriamanitra tsy nisaotra azy ianao manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izy ilay efa miteny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra mety mafy tokoa anie zany efa nolalovanay mivady anie zany ry havany fa dia nisaotra n'Andriamanitra tokoa teo anatrehany izay tsy nahazahoana n'ilay zaza misaotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa noho ny taty aoriana dia nomeny soma tsara nge zahay nomeny izay hoe tia ary ny zaza ho anareo ao nge ny miteny hoe tena lasa nitarika retim-po mihitsy n'ilay trangan-javatra tahaka izao ka ny fonao anie tsy natolotra ho an'i Jesosy efa miteny nge Andriamanitra any amin'ny obolona 7:20 hoe anaka atolory ihany fonao fa ianao tsy nentina nolotra ny fonao ho an'i Jesosy ahoana moa no tsy aparadratra ny fonao ahoana moa no isian'ny fefy manodidina ny fonao ny fanolorantsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra ny fanolorantsika ny fotsika ho an'i Jesosy izany rehetra izany anie ka mahatonga
ny fiainantsika misy fefy manodidiny jereo tsara ny tantarany Job fantatry ny devoly ange hoe fantatro izy fa asianao fefy ny fiainan'ny Job ary Andriamanitra satria Andriamanitra ny ereketany fitiavany Job natolotry Job ho azy manontolo ny fiainany rehetra sy ny momba azy hantia na fongana ary ny zazaray manontolo na fongana ny biby fiompy rehetra na fongana ny arena rehetra tsy nisy intsony na teo aza ny fandatsany ny vadiny azy mbola ny fikitra amin'Andriamanitra ihany izy ary mbola nanoro hevitra izy hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana ao anatin'ny fahorim-bengy Job no niteny an'izany fa ny fifankazarana amin'Andriamanitra no ahitanao fiadanana ary tsapany tao anatin'ny fifankazarana tamin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra izay milaza indrindra ny hoe mivavah ho an'ny fahavalonao teny vavaka izy ry havana ho an'ireo namany rehetra izay nandatsalatsa azy namana tena akaiky ange zany ny vavaka izy ho an'ny vadiny ny vavaka izy araky ny baikon'Andriamanitra izay ny baikon'Andriamanitra azy ary inona ny hafarany vakeo any amin'ny Job 2:7 fa naverin'Andriamanitra avy roeny noho izay nananany teo aloha ny fananany rehetra mety hiteny ianao hoe za mihitsy angamba ny momba fantaro ny sitrapon'Andriamanitra mifankazara amin'ny tsy toy ianao tadiavo ny sitrapon'Andriamanitra katsaoza ny sitrapon'Andriamanitra zany fa be dehibe nge ny tantara tao anaty baiboly efa maty kibo momba riana ry Sara fa niankina tamin'Andriamanitra ary nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra izy hantia nomen'Andriamanitra zaza ihany igny ry havako inona ny tianao ataoko aminao izy Jesosy fantaro ary izay lara-pahamena amin'ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho angatahanao fa ho tanterahany aminao raha mino ianao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra andeha isika ry havana hiara-iombana amin'ny ivavaka isika toko misotranao izay Andriamanitra nampahafantaranao anay indray fa ninona izay fisafotofotony sambo kelinay ety amin'izao tontolo izao amin'ny onjan-dranomasina ety amin'izao tontolo izao be dehibe ny manahirana be dehibe ny zavatsarotra fa ny fahafantarana amin'ny tena sitraponao izany no tianao anafahana anay ataovy mahafantatra ny lara-pahamena amin'ny fiarahanay aminao ianao Andriamanitra ataovy tena tafahombona tsara aminao izay afantaranay ny sitraponao izay milaza hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy ny zavatra rehetra tena nikatsaka ny fanjakanao ve izay tompo fa raha nikatsaka ny fanjakanao izahay marina amin'ny teninao ianao fa anampinao anay ny zavatra rehetra ary hatramin'izay tsy nangatahanay akory aza dia omenao satria fantatrao fa mahasoa anay dia indreto izahay miombina tanteraka amin'ny fanavozana ny fanoloran-tenanay ho anao mba hanasiavanao fefy manodidina ny fiainanay ny fonay ny sainay mba hiavozanay amin'ny fanavozan-tsaina ray manontolo eo aminao ahafantaranay ny sitraponao Andriamanitra misaotra indrindra fa tsara ianao tompo tena tsara ianao Andriamanitra mampahafantatra anay izany lalam-pandresena izany andresenay eo amin'ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy nangatana sy naovana izany vavaka izany momba ny tsirairay ianao raha angataka ny tsirairay eo aminao amin'ity alina ity izay ovaly ny fanontanianao Jesosy Kristy misaotra tompo amin'ny anaranao Jesosy nangatana sy naovana izany vavaka izany fa tsy mitaretrehitra amin'ny mpanomponao ianao amen meko anao ry havana ny ilarana finday raha toka misy izay ilavanao azy dia 034 11 293 24 dia miorena tsara aza miovaova ao amin'Andriamanitra izany manompo an'Andriamanitra tsika ka mahefabe amin'izany fanompona azy izany
fa tsy foana tsy akory fikelezanainantsika ao amin'ny tompo dia mifalia mandrakarive mifalia hoy izao indray mifalia izany ny voasoratra any amin'ny Filipianina 4:7 na inona na inona onjam-piainana mifalia mandrakariva fa baiko ny tompo izany mandra-piona indray ary raha sitrapon'ny tompo hoe velome. noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Masoa.